Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia iresaka mahakasika ireo fombafomba fanao amin'izany volana Ramadany sy ny fifehezana izany. Marina ety am-piandohana fa tsy voatery na tsy obligatoire ireto zavatra holazaiko reto, saingy tsaratsara ny hanaovana azy satria azahoana valisoa lehibe eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Izany dia fantatra amin'ny anarana hoe adabu siyam, ireo fombafomba fanao mandritra ny fifehezana amin'ny volana Ramadany. Ireto avy izany zavatra izany. Ny voalohany dia ilay fantatra amin'ny anarana hoe as-sahur, ilay fisakafoanana kely amin'ny maraina. Matetika atsika rehefa tratran'ny torimaso loatra na tsy amin'ny torimaso tamin'ny alina na variana namaky Korany na variana ihany koa nanao fanompoana hafa, de rehefa natory rendrika tao kamo ianao amin'ny maraina hifoha hanatanteraka na hisakafo kely amin'izany fotoana izany, ary indraindray tsinitsinoavinao izany sakafo amin'ny maraina izany. Saingy kosa i mpaminany sallallahu alaihi wasallama nanentana ary nametraka hadisy marim-pototra mba ahatonga antsika hanao sy hanatanteraka an'izany suhory izany, satria ny suhory na ny sakafo kely amin'ny maraina no sady azahoanao herim-batana entinao miatrika ny tontolo andronao amin'ny atoandro, no sady misy valisoa lehibe eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Misakafoananareo ozy izy amin'ny maraina, fa ny fisakafoanana amin'ny maraina dia mitondra fahasoavana eo aminareo. Ny fahasoavana tiany tenenina dia herijika, tanjaka na ara-batana na ara-panahy entinao miatrika ny tontolo andronao amin'izany volana Ramadany izany. Mbola miteny izy amin'ny hadisy hafa manao hoe inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahirin. Tompo Allah sy ny anjely rehetra any an-danitra dia mandefa tsodrano, mandefa doa, mandefa fandriampahalemana, mandefa firarian-tsoa ho an'ireo olona misakafo amin'ny maraina. Noho izany aza tsinitsiniavina ny sakafo kely amin'ny maraina na ny suhory. Enina de mifoha ianao, maka rano vera ray fotsiny, sotronao, napetrakanao fikasana fa hoe suhory iny, napetrakanao ny fikasana hoe suhory iny, dia efa azonao le valisoany baraka sy ilay doa nataony Allah sy ireo anjely any an-danitra. Ny faharoa dia ny ta'jilul fitra, zany hoe ny fanafaingananao ny iftary na ny sakafo amin'ny hariva rehefa milentika ny masoandro. Izany hoe rehefa mandeha ny adhany ny maghrib dia aza miandry ela intsony fa tonga de manapahanao ilay fifehezana, satria izay no teneniny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Misy ampahany amin'ny olona rehefa mandeha ny adhany de mbola miandry 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes zay vao manapaka an'izany fifehezana zany. Zany dia tsy anisan'ny fomba mampanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, satria voarakitra amin'ny hadisy fa rehefa mandeha ny adhany al-maghrib de mpaminany mihinana manapaka ny fifehezany ary tsy manao soala maghrib raha tsy efa tapaka ny fifehezany amin'izay. Ary mbola nametraka hadisy izy manao hoe la yazalu nasu bi khairin ma'ajilul fitra. Ny olona mpanaraka ny finoana islam dia mitoetra ao anatin'ny hatsarana, ao anatin'ny fahamendrehana tanteraka
raha manafaingana ny sakafony amin'ny hariva rehefa izy ireo mifehy. Ary rehefa mifehy ihany koa anao na mamaha manapaka an'izany fifehezana amin'ny hariva, dia ny amahanao azy dia ny tsaratsara ny tamr na ny daty na ny atrendry. Zay no fomba mampanao ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Mihina daty ray na telo na dimy, zany hoe nombre impair, satria Allah impair mankaty an'izany isa na nombre impair izany ihany koa. Raha sendra tsisy daty eo aminao dia misotroa rano mangatsiaka na rano mafana, zay vao anao mihinana ireo sakafo nomaninao araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana. Ny fahatelo dia ny fanaovana doa. Tsaratsara ihany koa tsika rehefa eo am-pifehezana dia manatanteraka tsy tapaka ny doa, satria ny varavaran'ny lanitra, varavaran'ny paradisa dia misokatra nanomboka tamin'ny alina voalohan'ny volana Ramadany mandra-pahatapitra n'izany volana Ramadany izany. Ka azadino na maraina na atoandro na alina na amin'ny hariva manova doa mba hanomezany Allah ireo etaeta-ponao, ary mba hamafany Allah ny fahotanao, ary ihany koa hamahany Allah ny olana izay lehibe mianjady aminao amin'ny alalan'izany doa izany. Ary indrindra azadinoina ny manao doa 5 minutes mialohan'ny iftary na sakafo amin'ny hariva, satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny teny amin'ny hadisy manao hoe walisaim inda fitrihi da'watun la turad. Ary ny mpifehy vava rehefa mamahy izy amin'ny hariva manao doa dia ahazo valimbavaka na ho voavaly avy hatrany izany i doa izay ataony zany. Ary rehefa eo am-pamahana zany fifehezana zany ihany koa dia misy ilay doa spesialy nampianariny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, izay notanteriny Abdullah ibn Omar, izay niteny manao hoe kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha aftara yaqul, mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa tonga amin'ny hariva manapaka ny fifehezany dia miteny ilay doa manao hoe dhahaba dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Dhahaba dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Ny zavatra tokony ataonao ihany koa manaraka dia ny fitandremana. Fitandremana amin'ny fomba ahoana? Zany hoe mitandrina anao mba tsy hanao zavatra izay mety manapaka ny fifehezanao. Ary tadidio tsara fa ny fifehezana matoa antsoina hoe fifehezana dia ny fifehezana ny vatana iray manontolo. Zany indrindra mahatonga atsika tsy manaiky loatra ny fandikana ny fifehezana atao hoe fifadiakanina, satria ny fifehezana dia ny vatanao iray manontolo mifehy. Mifehy ny masonao tsy manaraka zavatra voarara, mifehy ny tananao tsy mandray zavatra voarara, mifehy ny sofinao tsy mihaino fosafosa sy ny zavatra voarara, mifehy ny vavanao tsy misakafo tsy misotro ary tsy miteny laingalainga, mifehy ny tongotrao tsy manaraka na mandeha amin'ny toerana izay voarara, mifehy ny kibonao tsy misakafo zavatra voarara. Izany hoe ny fifehezanao ny vatanao iray manontolo. Ka raha misy olona mitady ady na misy olona mila vanina aminao dia ny zavatra zay teneninao tahaka ny teneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam hoe raha misy mila vanina sy mila ady aminareo mandritra ny tontolo andro ifehezanareo dia aoka nareo hiteny hoe izao mifehy ka tsy ady na hamaly an'izany ady izay mila ataonao izany. Ny manaraka ihany koa dia ny tokony ataontsika mandritra ny tontolo andro ny fifehezana as-siwak, ny fiborosiana kely ny nifintsika, indrindra amin'ny tapany hariva après-midi, satria manomboka amin'iny efa manomboka mihetsika amin'ny vavonitsika tsy misy zavatra dia mamoaka fofona hafahafa na manelingelina ny olona. Ka tsara raha ohatra ka miborosy nify matetika antsika amin'ny tapany hariva na manao ilay siwak mba hanala an'izany fofona izay manelingelina ny olona izany. Manaraka an'izany ihany koa ary farany,
rehefa tonga antsika mifehy amin'ny atoandro ny volana Ramadan dia miezaka antsika manao ireo karazana fanompoana maro ary miala amin'ny zavatra na ny fahazaran-dratsy. Miezaka antsika mamaky Qur'an, manao salam jama, manao sadaka, manao doa, mangatam-pitahina, manao istighfar, manao tauba, manao ireo karazana asa fanompoana maro samihafa mba entinao manakaiky ny Allah amin'izany fanompoana izany. Ary miezaka ihany koa manalavitra ireo zava-boarara rehetra na ireo zavatra izay mety manimba ny fifehezana. Ialantsika ny torimaso diso tafahoatra, ialantsika ny fijerevana televizion manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, ialantsika ny fanaovana Facebook diso tafahoatra mandritra ny atoandro ny volana Ramadan. Izany hoe aoka antsika hifantoka bebe kokoa amin'ny fanompoana ny Allah satria ny volana Ramadan 30 andro fotsiny ka izay olona nahay nanararaoatra no ahazo an'izany fahombiazana, fa izay olona tsy nahay nanararaoatra kosa dia fatiantoka sy nenina ho azony amin'izay. Araka ny tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe khaba wa khasira man adraka Ramadan walam yughfar lahu dhanbu. Nenina sy fatiantoka ho an'olona anankiray nahatratra ny volana Ramadan nefa tsy voafafa ny fahotana sy ny eloka izay vitany. Ka zay no fombafomba fanao na ihany koa adabu siyam. Tsy obligatoire antsika manao azy ireny, fa kosa tsaratsara no hanaovantsika azy mba ampitombo ny fahasoavana azontsika eo anatrehany Allah miaraka amin'ny valisoan'izany fifehezana izany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Insha Allah raha pitso misy video hafa mahakasika ny fampatsiavana amin'ny finoana Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.